Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca vitre, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soka vitre. Ity misy vaovao savony spesial aingam-piasa no sady mora mandroatra. Savony spesial manolotra ho anao ny fampalalam-baovao. Namoaka fanambarana ny sefafi manoloana ny toe-draharaha ankehitriny. Nisongadina tao anatin'izany fanambarana izany ny fahorian'ny vahoaka, ny fitondrana ary ny jadona. Totosa tamin'ny zoma lasa teo ny fametrahana samboadan'ny Dr Jean-Louis Robinson, ben'ny tanànan'ny commune ambanivohitra Ampasikely ao amin'ny distrikany Amparafaravola. Ilaina kosa ny fifampiresahana sy ny fiara-miasa raha nambarany. Ny ena 500 ny tsenan'ireo mpivarotra eny Kisoa eny amin'ny tsena taorian'ny resaka mankasika ny fampiasana tsindrona confiance amin'ny Kisoa. Tsy misy afantarana ireo Kisoa misy an'izany hatreto raha ho an'ny mpanjifa. Mpifankatia frantsay no hita faty teny amin'ny amoron-dranomasin'ny Sainte-Marie ny faran'ny herinandro lasa teo. Velo Boiron nahafaty azy ireo. Vaovao iraisam-pirenena kosa, fanjakana islamika ny tomponantoka tamin'ny fanafiana ny tranga ny asabotsy lasa teo tao Gaziantep, Turquie ho ny Flo Erdogan. Misy 150 ireo olona maty nandritran'izany. Ny andedin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Tena milera misy toerana anoratako izay tiako rehetra. Mesazy kely ho an'ny olo tiako, na hafatra kely ho anahy, toerana mba hifampizarana na koa mba hifalifaliana miaraka amin'ny akamo. Toerana manaraka foana anaty finday orange. Mila mampiasa Facebook tsy manana iay ahafahako mikomanty, milike, michat nefa tsy mandovo. Raha anao Facebook may maim-pony ianao dia tsy indroiny hoe anohy. Raha vao mipoitra izany famantarana ity ao ny findainao. Hipoitra eo amin'ny faritra volomparasy ny famantarana fa manao Facebook may maim-pony ianao. Dia izay Facebook Flex ahafahanao misafidy manao Facebook may maim-pony na tsy. Facebook may maim-pony miaraka amin'ny Facebook Flex. Mahasana ny tontolo-piainanao Orange. Votre moteur s'abîme trop vite? Changez de marque d'huile. Boss Lubricant, fabriqué à base d'un composé de dernière technologie sans cesse amélioré, qui protège votre moteur en l'aidant à résister efficacement à la pression et au frottement. Boss Lubricant, pour un moteur toujours plus résistant. Quelle fourniture scolaire te donne plus de sensations et te motive à travailler? Des crayons robustes avec des mines résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention, contrefaçon. Maped.
Tonga soa ato amin'ny magasin vaovao Laibao Center. Découvrez tout l'univers des produits high-tech, informatique, électroménager, décoration et aussi des articles particulièrement intéressants qui conviendront à toute la famille, que ce soit pour femmes, hommes ou pour les enfants. Pour vous accompagner dans vos choix, nous mettons en avant le meilleur des grandes marques pas chères. Laibao Center eo ampitany EPP Analakely. Mbola misy kosa tandeha fa atsony laharana 033 37 968 88. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soca Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénoc ou sur notre site internet. Soca Vitres, très sincèrement à votre service. Tsara kosa izy zany. Ino io loko io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao. Sura mihitsy amin'ilay lavako azy. Merci e. Hono misy an'le promokat io ato aminareo? Ie, misy ka. Amin'ilay inona ny tendra misy? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Misy peinture à loko les Primo 4 hein. Exigez la gamme de peinture Primo 4 chez votre revendeur habituel. Primo 4, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Reto ity misy vaovao savony spécial ainga-piasa no sady mora mandroatra tena spécial tokoa satria vita avy amin'ny menaka natoraly lamba madio ny tanana mandina fangaza ihany mandaitra tsy fanasana ny kojakojan-dakozia ihany koa ny savony spécial jereo angiza ato izy aza miandry mintsony takeo eny amin'ny varotra mahazatra anao savony spécial safidiko amin'ny fadiovako. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ny iray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemena, box 37, téléphone 033 18 544 04. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao ny Cool TV hatramin'ny farany hanomboantsika ny vaovao tena moaka fanambarana ny sefafi manoloana ny toedrara ankehitriny mipetraka hatrany moa ny fanontaniana hoe hiasa ho an'iza ny fahefana misongadina ao anatin'izany fanambarana izany ny fahorian'ny vahoaka ny fitondrana ary ny jadon'ny fanadadiana nataony narindra Randrianomanana. Ny fahefana hiasa ho an'iza izay no lohatenin'ny fanambarana navoaka ny sefafi na ny sehatra fanarahamaso ny fiainam-pirenena androany. Tsy nitsitsy fitenenana tahaka ny mahazatra azy io fiarahamonim-pirenena io raha nametraka ny fanontaniana manao hoe nahoana ary ny tsy te ahalala sy be marenina ny mpitondra ny fanesy ary nahoana izy ny tsy naharefiny zava-misy ka naka izay fanapahakevitra tokony ho noraisiny. Ny anton'io fanontaniana io dia tsotra. Efa 12 taona ny sefafi no namotsipotsitra ny mikorotana sy ny tsy mandeha amin'izay laoniny eto amin'ny fitantanana ny firenena. Saingy mikiribiby hatrany ireo mpitondra ny fandimby, tsy raharaha ny torohevitra sy ny fampitandremana avy amin'ny fiarahamonim-pirenena.
Nampatsiahivin'ny sefafifa mizara telo mazava tsara ny fahefana misy eto Madagasikara. Ny fahefana mpanantanteraka izay miainga avy amin'ny fokotany, ny commune, ny faritra, ny faritany, ny gouvernemanta sy ny filohan'ny repoblika. Izy ireo dia miandraikitra ny fanatanterahana ny fampanantenana nahatonga ny olona hifidy azy ka tokony hanaja ny foto-kevitra ny tamberina andraikitra. Samy manana ny andraikitra ny fandimby amin'ny avokoa ireny tompon'ny fahefana ireny. Ny fahefana mpanao lalàna izay miainga avy amin'ny mpanolontsain'ny tanàna, ny solon-tena-paritra sy ny faritany ary indrindra ny solombavam-bahoaka. Ny mampimeo ny sefafi dia misalovana andraikitra tsy azy ny fahefana mpanao lalàna. Ohatra, ny solombavam-bahoaka indray no misisika sy ampivoatra ny tanàna sy hitantana ny volam-panjakana, fahefana izay tsy azy, ary farany ny fahefana mpitsara, ireo fifanolanana misy eo amin'ny samy olom-pirenena ary eo amin'ny olom-pirenena sy ny mpitondra azy. Araka ny fanambarana nataon'ny sefafi, ny mpitsara dia natao ampahafantatra ny lalàna ary handray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny lalàna, baikoa ny feon'ny fieritreretany, manday izay mety ho fitsabatsabahana politika rehetra sy ny fanangolena ara-bola na zavatra hafa. Amin'izay ihany vao masy teny amin'ny vahoaka ny fitsarana, matetika loatra no voahitsakitsaky io fenitra io. Ankariary izao ary ry zareo mpitsara mihitsy no mahavita izany ho hiatrany ny sefafi. Raha ireo fepetra ireo no feno, miroso amin'ny lalan'ny demokrasia ny firenena, ny tsara tantana sy ny fanjakana tandalana. Lavitra dia lavitra nefa izany hoy ny sefafi ary nolazainy fa tsy afaka ny tsy hiaiky fa samy tsy misy mahasahana ny andraikiny, na ny fahefana mpanantanteraka na ny mpanao lalàna na ny fitsarana. Ny abaribarin'izy rehetra dia ny fandavana ny zava-misy, samy manitsakitsaka ny lalàna izy, samy tsy miraharaha ny olona, samy milona amin'ny kolikoly, samy voapanga daholo na eto an-toerana na any ivelany. Io tsy fahombiazana io dia avy amin'ny tsy fahaizana ara-teknika ho an'ny sasany, avy amin'ny tsy fisian'ny fijoroana amin'ny tena hevitra ny tena sy ny herim-po hiasa, ary avy amin'ny fisainana sy fihetsika feno avina ary lalipaka. Mampatahotra ny toetra raha ankehitriny hoy ny sefafi ary mitombo isa ny lakiloha sy fampitandremana avy amin'ny fiarahamonim-pirenena manerana ny vazantany rehetra. Noho izany, ny asa no mila atao betsaka fa tsy ny kabaro hoy ny fiarahamonim-pirenena ity. Manoloana izany rehetra izany, tonga izao ny fotoana andrefesana izay vita nandritra ny tapany voalohany tamin'ny fehimpotoana niasan'ny filohan'ny repoblika, sady fehimpotoana voalohany ho an'ny repoblika faha-efatra hoy ny sefafi. Eo am-piandrasana an'izany dia tsy azo ampiandrasana intsony ny fananganana ny fitsarana ny olona ambony na ny haute cour de justice, ny tribonaly misahana ny azo sarobidy ary ny tribonaly miady amin'ny kolokolo tsy mitanila. Aleo tena ny mpikambanao ary ho afaka tanteraka hanao fanadihadiana mikasika ny raharaha rehetra, ary indrindra atomboka amin'ny fanasaziana ireo mpanao kolikoly efa fatabahoaka. Totosa tamin'ny zoma lasa teo kosa ny fametrahana samboady an'ny Dr Jean-Louis Robinson, ben'ny tanànan'ny commune ambanivohitra Ampasikely ao amin'ny distrikany Amparafaravola. Ilaina kosa ny fiarah-miasa sy ny fifampiresahana raha ny nambarana nandritra ny kabary nataony. Fanadihadiany Zo Rakotondrina. Izahay rehetandriamparany administrateur civil lehiben'ny district Amparafaravola dia manambara orentany orendanitra fa manomboka masoandro anio dia ny Dr Jean-Louis Robinson Richard, ben'ny tanàna commune ambanivohitra Ampasikely, district Amparafaravola, faritra Alotra, Mangoro. Lanonam-panjakana lehibe no totosaina tao amin'ny commune ambanivohitra Ampasikely ao amin'ny district Amparafaravola tamin'ny zoma lasa teo, tamin'ny fametrahana ny samboady mahaben'ny tanàna ny Dr Jean-Louis Robinson ao amin'ity commune ity. Nandritra ny kabary ny fandimbiasana, tsy nitsahatra ny nanamafy ny tokony sy ny fiarah-miasa sy ny fifampiresahana eo amin'ny rehetra ny tenany. Mila fampandrosoa ny Madagasikara ka miainga amin'ny fandraisana anjarany rehetra izany raha nambarany, ary atomboka hatreny amin'ny commune. Amin'izao fotoana izao midina aty amin'ny faran'izay kely izany mba hiekarana dia ampianarana angamba na anaovana fitaratra n'ilay commune. Tena zany zavatra zany tsy hety raha tsy fiarah-miasa apetraka anatin'ny paosiny ampoa dia miezaka nanao an'izany. Move zany tafiditra anatin'ilay hoe zarazara ho anjakana, tsy zany fa itsika
latsaka lalina loatra le firenena iarahana ary tokony miaraka manarina an'izany zavatra zany. Tsy nijery atoko araka izany ny tenany tamin'ny fanendrena ireo mpiara-miasa taminy any an-toerana. Nanamafy ny tokony isian'izay fiara-miasa eo amin'ny rehetra izay ihany koa ny lehiben'ny distrika any an-toerana tamin'ny kabarina tao. Nisy roapolo ny commune ato anatin'ny distrika ndraiky etako. Anisan'izany commune Apaskely. Ataontsika avy nandre niaraka ireo vinavina projet rehetra teneniny Andriamatoa Betana vaovao volana zay monsieur le maire iara-miasa aminao izahay sy mpiarasa rehetra atao tenao vonona fametana antsika ampandrosoana commune rurale Apaskely sy distrika Ampavaravola. Totika manokana mpanolo-tsaina lehibe distrika maiza manana aza famingana misy dika zay teniko zay mazana rehefa vonona mpandroso mibetanana indraindray isika mpanolo-tsaina dia tadiny fomba isan-karazany amin'ny famijam-pinganana tsy fotoana famijam-pinganana tso zao fa fotoana fampandrosoana any dika Ampavaravola sy Madagasikara amin'ny ankapobeny. Manam-pahefana maro avy any an-toerana no tonga nanatrika ity fametrahana ny samboady ity. Tonga tany an-toerana ihany koa ny Général Camille Vital izay namana no sady solon-tena ihany koa avy amin'ny Armada nanotrona izao lanonana izao. Ratsehiviny nitrangana olana ny voka-pifidianana tamin'ity community efa hatramin'ny voany izany tamin'ny taondasa. Nisy ny fampiakarana ny raharaha teny amin'ny Conseil d'État tamin'ny volana febroary 2024 teo no nivaly izany ary nanondro ny Dr Jean-Louis Robinson ho mpandresy tamin'ny fifidianana communal farany teo. Saingy izao vao tanteraka ny fametrahana ny samboady noho ny mbola fisian'ny fitoriana-mbola nataon'ny mpifanandrina taminy. Anjaran'ny ben'ny tanàna tsirairay avy ny mampandroso ny commune misy azy raha nambaran'ny ben'ny tanàna ny Ampaskely Dr Jean-Louis Robinson. Tsy azo antenaina ny fanampiana avy amin'ny fanjakana ary tsy ho ampy aza izany na io amin'ny subvention na ireo vola amin'ny comité local de développement na ny CLD. Mila mahay miara-miasa araka izany ny ben'ny tanàna tsirairay avy indrindra ireo mifanakaiky toerana raha nambarany mba hampandroso ny firenena. Fanampanazavana. Inona atao subvention tsy ho ampy reny hoe 200 tapisisa ho an'ny commune ve zany sa ho an'ny région zany tsy ho ampy fa ny subvention ilaina mba hoe amerana ny zavatra tena mafy be fa tsy maintsy miezaka dodolo ny ben'ny tanàna mitady vola ary mijery rehetra io le subvention ke tsy tokony isy akory satria raha ohatra vao araka tsara ny vola miditra amin'ny ristourna firy monita tsy tafiditra nge le ristourna any amin'ny commune za moa aloha mba tsy hanao adina hoe zao fa ady hitantsika eo mandeha tsy tafiditra zay zavatra le olona koa mba efa mahantra loatra dia te hiaina ohatrany hoe mba hiaina sy namana satria tsy ampy le vola. Misisika ny hijanona ho filoha lefitra lahika ny FJKM ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Izay ny fantatra tao aorian'ny fangatahana napetrany teo anivon'ny mpizaika androany nandritry ny synode lehibe fa 12 ny FJKM. Fanadadiny Boazy Razanatsoa. Mama ny toerana izay ve no antony mampisisika ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hijanona ho filoha lefitra lahika ny FJKM. Araka ny fantatra androany nametraka fangatahana teo anivon'ny mpizaika io filoha teo aloha io mba hanohiza ny fotoam-piasany amin'ny maha-filoha lefitra lahika azy mandritra ny roataona manaraka. Ny antony nangatahana izany dia very roataona izy nandritra ny fotoana nanaovany sisintany tenany tany Afrika Atsimo. Io roataona angatahany io dia mba nantanterahany amin'ny antsakany sy andavany eo an-toerana ny asa izay ampiandranketina azy amin'ny maha-filoha lefitra azy ka tsy hifarina raha tsy amin'ny taona 2024. Ambadika politika amin'izao ankatoky ny fifidianana filohan'ny repoblika izao hatrany no tonga ao an-tsainy ny mpanara-baovao. Amin'izao ora itenenina izao dia tsy fantatra raha ny eken'ny mpizaika ny fangatahan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana iny fa araka ny ango-baovao maro ihany ireo mpizaika nanaiky izany fangatahana izany saingy tsy mbola voamarina na ny eken'ny besin'ny maro izany na tsia. Na izany aza miteraka orana eo amin'ny mpizaika sasany io fangatahana io satria lasa mitanila ny fifidianana filoha lefitra manaraka. Tsy ahivina fa isaky ny efa taona no misy ny synode lehibe izay hipoiran'ny filoha lefitra. Hanao ahoana araka izany ny fidianana ny filoha lefitra amin'ny taona 2024 nefa ny synode lehibe manaraka dia amin'ny taona 2025 indray.
Fa isan'ny vaovao nipoitra tamin'ity sinode lehibe ity ihany koa ny nampiakarina ny isan'ireo mpiandraikitra foibe zato raha toa ka 20 izy ireo teo aloha raha mpitso no tanterahina ao Antsirabe ny fifidianana ireo mpiandraikitra foibe izay nitantana ny FJKM mandritra ny efataona manaraka. Ny alarobia ho avy izao kosa ireo mpiandraikitra foibe ireo no hifidy ny filohan'ny FJKM. Anarana mandehandeha hatrany ny anaran'ny pastera Lala Rasindra Hasina, ao ihany koa ny pastera ny mpitandrina Zarazaka Jean-Louis, ny mpitandrina Andriamasinoro Fidy Malala, ny mpitandrina Irako Ami ary ny mpitandrina Valosoa. Ny kandida izay nahazo ny roa ampatelo ny vaton'ireo mpiandraikitra foibe no lany avy hatrany ho filohan'ny FJKM mandritra ny efataona manaraka. Vaovao azo farany kosa dia voafidy ho filoha miara-mitantana ny 15 taona ny FJKM amin'ny taona 2024 ihany koa i Marc Ravalomanana. Tsy fantatra hatreto ny anaran'ilay mpitandrana miaraka mitantana aminy ao anatin'ity komity ity. Raha ny fantatra ihany koa dia tsy manaiky io fiara-mitantana io i Marc Ravalomanana. Dia izay nivadiantsika lafim-baovao hafa ihany kosa dia mitohy hatrany ny resaka taorian'ny fidinana Andalabe ny zoma lasa teo izay nitanterahan'ny AFP na ny antso ho amin'ny fanavotam-pirenena. Ho an'ny mpandinika fiainam-pirenena kosa dia tsy mihaino ny vahoaka ny mpitondra andrika misy ny fikasana midina Andalambe. Fanadidina. Mbola eo ambavan'ny Besinimaro ny fidinana Andalambe ny zoma lasa teo. Fidinana Andalambe izay notarihan'ny fikambanana AFP na ny antso fanavotam-pirenena. Ho an'ny mpandinika ny fiainam-pirenena iray, tsy tonga ho azy ny fidinana Andalambe iny fa ao raha. Tsy mahavita ny asa izay nampiandranketina azy ny mpitondra ary tsy manatanteraka ny fampanantenana izay nomeny ny ampahan'olona ny fidy azy. Karaha ny opposition no miteny hoe ndao iresaka tsika, tsy hitako izay fahatsoana amin'izany satria zoany zany. Zoan'ny opposition no miresaka amin'izany amin'ny fanjakana. Tsy hitany mihitsy itondrana hamohana amin'ny firenena eo, mpanohitra tsy misy, pratiquement tsy misy any amin'ny mpanohitra. Tsy hitany akory izay itondrana amin'ny firenena, mbola tsy nisy fanjakana gratifien'ny olona amina zavatra sahala amin'izao. Ny any faniriako dia n'izao, misy dialogue eto avy amin'ny opposition sy ny fanjakana dia mametraka any hoe inona ny refondation tokony apetrakantsika miaraka ao anatin'izay. Eto ange tsisy fanjakana ngeto e. Samy manao izay tiany atao fotsiny nareo mieritreritra mpanao gazety koa nareo. Ny hoe na dia zavatra farany izay madinika azy tsy tafapetrakantsika. Nisy akony teo amin'ny mpanao politika sy ny fanaovana politika iny hetsika iny hoy hatrany ity mpandinika politika ity, na izany na naratsy endrika ny mpanohitra na nanomevahana ny fitondrana. Ho an'ny mpandinika politika iray hafa kosa indray, tokony nomanina tsara iny hetsika mialohan'ny nanatanterahana azy. Amin'izay fotoana izay samy tonga amin'ny fotoana ny fanomezana na ny mpitarika na ny olona tarihina anao ny hetsika. Dia be dia be ny tsy mety andikana azy, sarinady ve sa tena izy? Zay manko satria anao rehefa miantso olona zany dia tokony mba hoe minimum zany amin'ny hoe fiantsoana olona. Raha ohatra ianao hoe miinvite olona zany dia mba manatrika eo zany ianao. Fa ohatra ny hoe manasa olona ianao dia tsy hita tao ilay olona nanasa ohatra, dia mba ahoana moa zany. Fa izay manko hoe mavoa amin'ny politika eto amintsika mantsy ohatra ny hoe taitaitsika entin-javatra eo fotsiny dia tonga dia anao an'izao. Ilay mila fanomanana be dia be. Raha manao politika izany l'éducation vahoaka aloha ny voalohany indrindra. Ny finalité-n'ny parti politique nge ka pouvoir hoe hitondra firenena. Ka hitondra firenena tsy maintsy ka teo tonga eo anao dia tsy maintsy miéduquer manana be ny vahoaka aloha amin'ny hevitrao sy ny foto-kevitrao zany. Zay zany ilay fandehan'ilay izy. Raha tsy hivina tsy tonga teny Analakely na ny eo ny heviny ary niatrika ny vahoaka sy ny mpitandron'ny filaminana ny filohan'ny AFP tamin'ny zoma lasa teo. Izay no niteraka ny resabe nandritra iny farany herinandro iny. Raha ny fantatra, ny fikasan'ny mpitandron'ny filaminana isambotra azy izay niatomboka tany amin'ny fanaovana perquisition ny trano nipetrahany tany aloha ny zoma maraina no isan'ny antony tsy nahatongavany teny Analakely. Hatramin'izao kosa tsy hita popoka ity mpitarika ny AFP ity hitondrany fanazavana momba iny hetsika iny sy ny mety ho tohiny. Ho hatsaraina kosa ny fifandraisana sy ny fampitaovao eo anivon'ny tafika malagasy. Io ny tanjona tiana hotratrarina mandritry ny hetsika Afrika Invindor izay atao eto amintsika mandritry ny 5 andro. Teny an-toerana Gaëtan Andriatsilavo.
nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny feonamben'ny mpitarika afrika indivore 4 izay atao eto Antananarivo ny 12 hatramin'ny 20 ny volana aogositra ho avy izao. Solotena avy amin'ny firenena afrikanina 7 sy ny fikambanana isam-paritra sy iraisam-pirenena maro no mandray anjara amin'izany. Ny fahafahan'ny mpitarika miaramila mijery akaiky sy manadiady ny faiza manao ny miaramilany amin'izao fotoana izao no tanjony. Eo ihany koa ny famolavolana fiofanana sy fomba fiasa mahazatra hanatsara ny ho avy. Ny fanakalo ny mpisehatra, fanakalo amin'ny fahaiza-manao, fanakalo amin'ny resaka teknôlôjia izay tsy afa-miala amin'izany tsika, fanakalo ihany koa amin'ny fahaiza-manao amin'ny ady rehetra, tsy ny ady amin'ny fampiroroana ihany io fa araka ny nenitsika tamin'ny kabary ny fandibazana teo, dia misy ihany koa ny fametrahana ny fandriam-pahalemana eran-tany, misy ihany koa ny fijerena ny sécurité humaine raha izay no ilazana anazy. Dikan'izany dia mahazo tombony amin'ny lafiny rehetra ny firenena malagasy, mahazo tombony amin'ny fahaiza-manao, mahazo tombony amin'ny fivoarana teknôlôjika, mahazo tombony amin'ny ataoko hoe fifanakalozana amin'ny ady amin'ny fampiroroana, mahazo tombony amin'ny fandrindrana ny fandriam-pahalemana eran-tany ary mahazo tombony ihany koa amin'ny fiaraha-miasa. Hotenena mandritra ny atikasa ihany koa ny olana ny fifandraisana sy ny fampitam-baovao indrindra amin'izao vanim-potoana mampiroborobo ny teknôlôjia izao. We've gone during my career, which has spanned 35 years. Atanaty fotoana ny fananaovana ty fanazarana ty dia fanivoatra be ny fomba fifandraisana nainga tany amin'ny radio haute fréquence sy efa-tsotra amin'izao fotoana izao fa mampiasa satellite, mampiasa réseau informatique, mampiasa Twitter, WhatsApp sy ireo resaka média social rehetrarehetra. Ka raha misy amin'izay fotoana izay ny atao hoe crise internationale dia misy zany ny fomba fifandraisana izay efa azo natsaraina araka ny dinina mandritra ny fiofanana eto zany dia fantatra inona zavatra ilaina, inona lamina mila petraka anatin'izany, inona fitaovana ilaina dia mba ahafahana manatsara izay fifandraisana izay tsara izay na ho an'ny resaka stratégie na paikady amin'ny ankapobeny na ho an'ny fifandraisana isam-batan'olona izay samy manana ndraikitra resaka izay fiarovana izay. Maharitra 5 andro ty fionana ty misy olona 20 latsaka eo mandray anjara amin'izay dia ifampizara carte de visite olona reo, ifampizara numéro na telefôna, ifampizara izay fomba fanao mahazatra isaka firenena koa mba ahafahana manatsara fomba fiasa tsy eo amin'ny resaka aratafy ihany fa ny risehatra be da be hatramin'ny fiarovana sy famonjena ny hainimpona amin'ny ankapobeny ary tonga hatramin'ny fifandraisana ny gouvernemanta anankoroana maromaro koa. Which will also assist government to government communication. Ny taona 2004 raha ny loharanom-baovao azo, mahery ny 2000 ireo manam-pahaizana manokana momba ny fifandraisana avy amin'ny firenena 7, fikambanana isam-paritra 9 ty Afrika ary firenena mpiara-mombonantoka 9 eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no efa nandray anjara tamin'ny etsika Afrika indivore. Tsy naharenesam-baovao kosa ireo tompon'andraikitra misahana ny fifananana hidirana ao ho mpiasa ny fadijeranana androany. Tsy fantatra mazava araka izany ny fizotra ny fanadinana tamin'ity androany ity. Mihoramanitra. Nitotsaina androany tetsy amin'ny LMA ny dingana voalohany amin'ny fifaninanana hiditra ho mpiasan'ny fadijeranana ho an'ny faritra Antananarivo. Mpiadina miisa 770 no voasoratra anarana amin'ity fifaninanana hiditra ho mpiasan'ny fadijeranana ity. Tsy nahazoana vaovao ny tompon'andraikitra raha nanontaniana mikasika ny fizotry ny fanadinana androany. Mbola tsy fantatra araka izany ny daty hamoahana ny vokam-panadinana. Mbola tsy azo ihany koa ireo antontanisan'ny mpiadina tonga sy tsy tonga tamin'ity fifaninanana androany ity. Mampametra-pantaniana ihany araka izany ny amin'ny mangarahara amin'ny fifaninanana hidirana ho mpiasam-panjakana tahaka izao. Na ny tompon'andraikitry ny evi-toeram-panadinana na ny tompon'andraikitra misahana ny fitsarana samy tsy nisy nahazahoam-baovao androany. Raha tsy ahivina ny 27 ny volana Jolay lasa teo no nanaovana ny fifaninanana izay nahitana korotana vokatry ny fivoahan'ny laza adina. Vokatry korotana io no fanana ny fifaninanana ka naverina androany. Araka ny lohatenim-baovao teo ireny dia mihena 500 isan-jato ny tsenan'ireo mpivarotra henan-kisoa eny an-tsena eny taorian'ny resabe mahakasika ny fampiasana tsindrona confiance amin'ny fanatevezana kisoa. Tsy misy ny afantarana ireo kisoa misy izany hatreto raha ny fanazavan'ireo mpitsirika kisoa. Fanadadiny Michela Ranarjona. Zakazaka le mpivarotra anazy ihany.
Zaho efa zaho mihinana henakisoa foana mbola tsy sasaly henakisoa le mampalaza zany atsy zany hoe tsy maintsy mitandrina zany ianao dia ianao koa rehefa mividy an'ilay izy ianao dia efa misy fividanana hoe ty voaka tany amin'ny abattoir dia any amin'ireny zany mividy. Zaho aloha dia efa ela mihitsy tsy mihinana an'ilay izy, dia efa malaza be hoe mitondrina fanabeazana izy anao izao kisoa. Ohatry ny marina fa raha mihinana anazy zay ohatry ny hoe hafa mihitsy zany tsy ohatry ny taloha intsony. Raha salamina manao koa dia efa tsy mihinana efa ela mihitsy aby. Manapa-kevitra tsy mihinana henakisoa mampihena ny henakisoa hohanina. Isan'ireo fepetra azon'ny olon-tsotra raisina maloana ny feo miely amin'ny fampiasan'ny mpiompy sasany fanabeazan'olombelona ho fanatavizana aingana ny kisoa. Raha ny fanadinana atao teny an-tsena androany ny henatra amin'ny 500 isan-jato ny tsenan'ny henakisoa, tsy ny hena kosa ny vidiny sainga hena raha mitohy ny faratsian'ny tsena. Tena tsisy henakisoa, tsisy tsena mihitsy tsisy tsena mihitsy satria azaindra lava mihinana zany hormone zany ny henanay fa tsisy an'izany koa zao manjary tsy mandehatra amin'ny tsenanay raha mitsindrona ohatry zany kisoa tsy miteraka fa tsy misy zany fanaratsiana ny kisoa anay fotsiny zany fa tsisy an'izany manimba tsena zany raha ny kisoa no mitsindrona zany ngamatsy ohatry zao tokona kisoa matoy zany fanafody zany tafiditreto zany azonao dia tokony ny ministeran'ny fahasalamana sy ny anany fiompiana zany tokony handinika an'izay raha zavatra tsy mety ho an'ny malagasy le izy dia tokony izy mitazona an'izy hoe tsy mampiditra an'ilay fanafody fa io mampalahelo zany le fitadiavan'ilay olona zany lasa simba. Ny hena zany tsy ny hena normal mihitsy ny hena ny tsenako zavatra tsisy mividy hena fa zay manontany zay tonga rehetra dia manontany hoe ahoana zany kisoa manano zany kisoa hoe tsy mampiteraka sy ny terana. Mihena le izy mihena mihitsy zao dia raha tokony izy zao tokony efa kelikely le tsy. Manodidina ny iray alina ariary hatramin'ny 2 sy iray alina ariary ny kilao an'ny henakisoa eny an-tsena amin'izao. Etsy-ankilany mandalo fitsirihana ny kisoa iray eny amin'ny abattoir mialohan'ny hatongavany eny ambonin'ny latabatry ny tsena. Fitsirihana ireo aretina tahaka ny voavary sy ny peste porcine ihany anefa izany raha ny fanazavany ireo tompona andraikitra. Hatreto raha ny eny am-potony mialohan'ny hatongavana eny an-tsena tsy misy hahafantarana ny kisoa misy ny confiance. Hena aloha rehefa tonga eny an-tsena dia tokony ho azo antoka rehefa nandalo abattoir izy ka vao marina tsara hoe misy tompoka mangamanga dia mbola zonareo zon'ny mpanjifa rehetra ihany koa mangataka ny carnet na le antsoina hoe certificat de salubrité certificat d'origine de salubrité raha ny mikasika an'ilay hoe tsindrona fanabeazana izany izay ataon'ny mpiompy sasany amin'izao fotoana izao dia hatramin'izao aloha miainga aty amin'ny abattoir dia mbola sarotra ny hamantarana azy cliniquement zany hoe ny abattoir aty amin'ny abattoir dia tsisy laboratoire ahafahana mijery ny biby tsiraray avy hoe misy résiduen hormone ve ty biby ty na tsisy fa ny aty amin'ny abattoir zany dia juste mionona fotsiny amin'ny antsoina hoe examen clinique azonareo dia rehefa tsisy an'ireo aretina zay tena atahorana ny amin'ny kisoa dia heverina ho salama ilay izy fa dia tsisy mihitsy aloha ny hamantarana hoe ty nitsindrona hormone ty kisoa ty na tsy nitsindrona hormone ty hatramin'izao aloha. Raha ny fanazavana azo fialana amin'ny pente ovulaire na ny fotoana mahalonaka ny kisoa iray no antony ampiasain'ny mpiompy ny confiance amin'ny kisoa. Fotoana iray mampihena ny lanjan'ny kisoa iray. Tsy misy fepetra azo ny mpanjifa raisina hatreto ankoatrin'ny tsy fihinanana izany raha ny fanazavana azo androany. Tahaka ny fiantraikan'ny fanabeazana amin'ny vehivavy tsy mampiteraka ny confiance ary mety hisy fiantraikany lavitrezaka amin'ny vatan'olombelona indrindra ireo tanora. Araka ny antotanisa azo farany 20 isan-jaton'ireo kisoa any amin'ny faritra Bongolava, Boeny, Sofia sy ny eto Analamanga no misy izany. Natao mandat de dépôt eny Antamora ny filohan'ny afary malagasy raha fanomezatsoa Jean Nirina androany miisa 17 ireo raharaha anenjehan'ny solombavambahoaka anay Raoldina azy amin'ny 17 ny volana septambra ho avy zao kosa ny audience eny anivon'ny fitsarana anosy. Dia izay nivadiantsika vaovao any amin'ny faritra kosa indray dia mpifankatia frantsay no hita faty teny amoron-dranomasin'ny Sainte-Marie ny faran'ny herinandro lasa teo. Velboaron no nifantatra nafaty azy ireo hatreto fa nadadiny ny onona saina.
Ronjato metatra ny alan'ny toeram-pandihizana nandehanan'izy ireo no nahitana vatana mangatsiaka na vazaroa. Vehivavy 12 taona antsoina hoe Chanio Megaliseline ary Bolon Romain lehilahy 15 taona. Araka ny nambaran'ny ben'ny tanàna ny Sainte-Marie, nahitana diana vely hazo ny lohan'izy ireo. Miasa amin'ny fiarovana zava-manan'aina ny an-dranomasina toy ny trozona ny lehilahy ary ao amin'ny Setamada na ny Cétacé Madagasikara ilay olon-tiany. Vely hazo no nahafaty azy ireo raha ny nambaran'ireo vavolombelona. Eo am-panamarinana izany, brigadin'ny gendarmerie sy ny polisy firenena ny toerana ary manokatra ny fanadihadiana momba ity raharaha ity. Efa miparitaka amin'ny haino aman-jery frantsay maro toy ny Le Parisien, Ouest France moa ity vaovao ity. Hijery akaiky izao raharaha izao ihany koa ny consul de France Saint Thomasina, ny consul honoraire de France any Sainte-Marie, Jean-Jacques Ravelo, izay sady filoha lefitry ny Setamada naneho ny fahagagany ihany koa satria fantany fa olona tsy tia erisetra ny ao Sainte-Marie, efa 5 taona izao no nipetraka tao. Tonga tany an-toerana avy hatrany moa ny ministry ny fizahan-tany Roland Ratsiraka izay nanameloko izao famonoan'olo izao sy nijery ny zava-misy marina. Tonga ny dododo sy nanao fanambarana nefa rehefa malagasy ampolony maro no mamony ainy vokatry ny tsy fandriampahalemana toy ny trangatany Beroro, Betroka, Miandovazo ohatra, tsy hita ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta. Mbola tsy hita hatramin'izao ilay sambo Luciana niala tao a Sainte-Marie ho an'ny Antalany fa 18 ny volana Jolay lasa teo. Olona 13 moa sy entana maro no tao anatin'ny Gaëtan Andriatsilavo. Mbola tsy fantatra izay nahazo ny sambo Luciana izay tsy hita nanomboka ny 18 ny volana Jolay lasa teo. Olona 13 no tao anatiny, ekipaziny 5, tompon'entana ny 4. Mbola mitoy ny fikarohana hoy ny eo anivo ny APMF. De hatsamo zao zany io sambo tena mbola tsy hita. De indice mba hita zany dia nisy kazona bière 5 no hita tatia Antanambe. Ankoatsy zay tsisy indice mihitsy. De ny zavatra atao am'izao moa zany natao tam'izay nanao survol amina avion toute une matinée. De misy sambo 3 nalefa avy aty Sainte-Marie nanao ratissage an'le zone zay eritreretina hoe mety ho nisan'le izy. Tamin'ny 3 maraina no niala ny sambo de tany amin'ny 6 no dernière communication. Satria jerenay zany le dernière communication le téléphone zalahy roa anananay daholo numéro. De hatsam'izao moa mbola mitohy ny investigation fa tena tsy mbola misy afantarana ny hoe aiza ho aiza le sambo na tena dobo tanteraka ve na mbola anohany zay zany mbola tsy fantatra hatsam'izao. Raha ny fanazavana azo, aina maro no efa nafoy vokatry ny lozam-pifamoivoizana an-dranomasina. Antony maro no mahatonga ny loza, hoy ny tompona andraikitra. Vao ambony fotsiny centre de gravité niny de mety fa mampivadika zay. Manaraka koa misy koa ny sasany manao kotoatoa. Tsy mandalo am'ireny seranana zay tokony hiaingana izy fa nantsesatsesanany izy miainga dikan'izay zany izy tsy mahazo partance izy tsisy contrôle tonga de mandeha comme ça fotsiny de logique zany raha tonga misy zay loza teneninao zay. Manaraka an'izay misy koa le resaka équipement araka anteneniko tao. Raha ohatra izy tsy manana l'équipement ka senjaloza satria ny possible sasany ary eny antenantenany eny izy no lany carburant satria tsisy nahita izy niala teo. Logique zany izy any izy no satria raha vao sambo ane ka tsisy vitesse initiale izy na voane de ala merci ny ranomasina izy. De reny zany de fa problème reny. Donc maro be le fepetsa efa apetsaka ary ampahalalana an'le olona mpianjika fa misy any le miala am'ireo cadre reo de logique zany misy an'izay loza zay ary ohatra fotsiny zao le surcharge teneninao moa zany io ane ny sambo rehefa atao visite izy misy permis azony hoe zao ny nombre ny azo entiny. Ohatra fotsiny izy autorisé pour 15 personnes mitondra 25 logique be le fahatongavany zay loza tenentsika zay. Raha tsy hivina ny 17 ny volana Jolay lasa teo no niala tao Tomasina ho any Antalahy io sambo io. Tonga tao Sainte-Marie izy ny 17 ny volana Jolay ary niainga iazo ny Antalahy ny 18 ny volana Jolay dia izao mbola tsy hita izao. Ny taona 14 miisa 17 ny tranga tahaka izany, 9 ho an'ny taona 15 ary ny 14 izany ho an'ny taona 14 ity. Ho amafisina araka izany ny fanaraha-maso, isoroana ny loza mety hitranga sy ny famoizana ain'olona maro.
nanantanteraka hetsika ara-panatanjahantena kosa ny orinasa salama nandritry ny 2 andro ho fankalazana ny fa 20 taona ny siny la santé par le sport izay no loha hevitra nampitondraina tamin'ity taona ity tanterany mianta randrianaivo. Ny sabotsy alady lasa teo nanatontosa fananana ara-panatanjahantena ny orinasa salama. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana fa 20 taona ny orinasa ity hetsika ity. Teto amin'ny kianjan'i Saint-Michel Amparbe no nanatanterahana izany tamin'ity taona ity. Sehatra nahafahana ny famizara, ny fankafantatra, ny aran'lalao sy ny alavoly ity hetsika ity. La santé par le sport izay kosa no hevitra no entina. Raha tsy hivina, efa ela no namatsy fanafody amin'ny tompo-pahasalamana fanjakana sy tsy miankina amin'ny fanjakana ny orinasa salama. Antony mahatonga azy ireo matianina tanteraka amin'ny sehatra ara-pahasalamana. 20 taona zany amin'ny lafiny fahasalamana ataoko hoe efa misy ny fahamatorana ihany. Efa manomboka lasa lavitra ihany salama amin'izao satria efa ezaka zany ny salama anatanteraka ny aditiny dia ny famatsiana ny fanafody moa zany amin'ny tompo-pahasalamana mpanjakana sy ny tompo-pahasalamana privé rehetra manerana ny nosy. Misy 20 ny ekipa mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka nandray anjara tamin'ny fifaninanana. Misy disipline anaky 7 zany no safidinay ao ny taranja football A7 ny beloty, ny pétanque, ny volleyball mixte, ny basket mixte ary ny jeu traditionnel, ny vitsili zany, tir à la corde ary ny ballon prisonnier. Samy nahazo medaly avokoa ny ankamaroan'ny mpandray anjara. Ny telo voalohany isaky ny lalao kosa no nomena ny coupe isan-karazany. Taminao tao hoe mahazo daholo ve ny mpandray anjara, misy moa zany ny telo voalohany zany mahazo daholo, ny voalohany ny champion, vice champion ary ny 3e place zany ho an'ireo discipline valo izay prévu tamin'ity jeu corporatif ity. Dia misy koa moa zany manarak'izay ny médaille tsirairay ho an'ny participant. Zay zany no natokanay salama imeritena andreo vainqueur sy mpandray anjara rehetra zany. Tsy nijanona hatreo ny fankalazana ny 20 taona ny orinasa salama fa itoy ary betsaka ny hetsika ho tanteraina. Anisan'izany ny porte ouverte ho karakaraina amin'ny volana oktobra ho avy izao. Isy ihany koa ny fizarana zavatra atao amin'ny olona sahirana ary ny lanonana amin'ny 13 desambra ho avy izao. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia ny fanjakana islamika ny tomponantoka tamin'ny fanafiana ny trangany sabotsy lasa teo tao Gaziantep, Turquie hoy ny filoha Erdogan. Misy 120 ireo olona maty ary 100 maro no naratra mandritry ny fipoahana. Fenadadina eo amin'ny sarin'ny France 24. Tsy mbola nanambara ho tomponantoka tamin'ny fanafiana ny sabotsy lasa teo tany Gaziantep ny fanjakana islamika hatreto. Ho an'ny filoha turka Erdogan nefa ny fanjakana islamika no tomponantoka amin'izany fanafiana izany. Fanamarena izay fantatra tao aorian'ny fanadihadiana ho iatran'ny filoha turka. Gaziantep izay 40 kilometatra miala ny Syrie izay efa nikasan'ny fanjakana islamika itobiana ho iatran'ny filoha Erdogan. Ny fanisatran'ny ny fanafiana izay nokendrenan'ireo Kurda tato ato tany Turquie. Anisan'ny fanafiana goavana indrindra ny tranga tany toerana izany hatramin'ny fiandohan'ny taona 1924 ny tranga ny sabotsy lasa teo. Tranga tany Gaziantep, ankizy 12 taona sy 14 taona ireo nanao viverniainy nandritra ny lanonam-panambadiana iray. Efa nirosy tamin'ny fandevenana n'ireo 12 amin'ireo 150 maty ny mponina tany toerana omaly. Valim-panafiana ny fanjakana islamika izao tranga izao ho an'ny HDP antoko pro-kurde izay mitovy amin'ny fanafiana n'ireo pro-pifidianana ny volana jona lasa teo. Raha tsy hivina ihany koa ny fipoahana ny tranga nandritra ny fihetsiketsehana pro-kurde ny volana jolay. Ny fanafiana goavana indrindra tany Ankara ny volana oktobra 2024 izay nahafatesan'olona 530 ary 100 n'ireo naratra mafy.
alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao nitsongadina tamin'ity androany ity. Namoaka fanambarana ny sefafi manoloana ny toedrara ankehitriny misongadina ao anatin'izany fanambarana izany ny fahorian'ny vahoaka, ny fitondrana ary ny jadona. Totosa tamin'ny zoma lasa teo kosa ny fametrahana ny samboadin'ny Dr Jean-Louis Robinson be ny tanànan'ny commune ambanivohitra Ampasikely ao amin'ny distrikany Amparafaravola. Miena 500 isanjato kosa ny tsenan'ireo mpivarotra henan-kisoa eny an-tsena eny taorian'ny resabe mahakasika ny fampiasana tsindrona confiance amin'ny kisoa. Tsy misy afantarana ireo kisoa misy an'izany lohatreto ho an'ny mpanjifa. Dia izay no namarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity androany ity. Nankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitre, très sincèrement. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny soca-vitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Ny vaovao dia nankafizinao niaraka tamin'ny savony spécial.